Aterina indray ny araba tokony lasa toko vavy amin'ity takarivan'ny asabotsy ity asaina mpanajana takany mahazatra ianao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra ma-TV hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny akon'ny fampihavanam-pirenena sy ny firosoana ao amin'izany eo ihany koa ny fampihavanana anatiny eo amin'ny antoko politika sasatsasany isany amin'izany ny antoko tiako Madagasikara ny akon'ireny oramben'ny kija nandritra ny andro maromaro zay akony avy amin'ny BNGRC hoentina amintsika ihany koa amin'ity takariva ity sabotsy ny andro tsy adinina mitondra ny lafiny sosialy amintsika mpanaraka ny fampahalalam-baovao ny ma-TV tafakatra 12 ireo namony ainy ho an'ny teto amin'ny faritra Nalamanga aloatra mangoro ary vakina karatra raha ny tatitra azo avy eo anivon'ny BNGRC ireo moa no akony zany nandritry ny oramben'ny kija atao anatin'ny andro maromaro zay. Mbola ao anatin'ny faritra mena na ny loza miatra tranony eto Antananarivo amin'izao fotoana izao vokatry ny fiakaran'ny rano izay nateraky ny orana tato ato. Raha ny atotany savonjo maika navoaka ny BNGRC ny tolakandro teo izay mahakasika Nalamanga aloatra mangoro ary vakina karatra dia nahatratra 12 ireo namony ainy 12 sy 300 sy 3 sy 10 alina ireo trambony 7 sy 300 sy 7 sy 2 alina ireo nafindra toerana 7 sy 200 ireo trano simba ary 5 sy 4 hektara ireo tanimbary simba. Ireo mpiara-miombonantoka amin'ny BNGRC moa dia tokony hanome tatitra sy fampitam-baovao hatrany. Taorian'ny antso izay nataon'ny sekretera mpanantateraky ny BNGRC omaly dia fantatra fa vonona ny hanome tanana ny avy eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy. Ny fitaovana tena ilaina amin'izao moa dia ny sakafo, ny trano azo isotriana na ny trano lay ihany koa, ny kitoasy ary ny fanafody. Anisan'ny ahina ny fiotsahan'ny tany, ny fianjeran'ny trano, ny fahatapahan'ny lalam-pirenena ary ny valana retina toy ny fivalanana sy ny tazo. Ahina ihany koa ny kolera sy ny pesta raha ny tatitra izay navoaka ny BNGRC noho ny fako miangona. Na ny avy eo anivon'ny BNGRC na ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta moa omaly dia samy nanao antso mba hisy ny fanomezan-tanana ho fanampiana ireo trabony.